ahoana marina, iza no tena mitsinjo vahoaka? Zava-dehibe isan'ny nisongadina tamin'ity faran'ny herinandro ity, ny fionam-be nasionaly na ny kongresy izay nataony teo anivo ny fanoherana. Kongresy izay nokarakaray ny vovonana RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia. Tokony ho tamin'ny 15 minitra no nigadona teny amin'ny toerana anatanterahana izany ny filoha nasionaly ny RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia, ny filoha Marc Ravalomanana. Ipoka tanteraka ny efitrano izay nandraisan'ireo mpandray anjara azy tamin'ny kafaliana tanteraka any filoha Marc Ravalomanana. Izao fatongavana maro mameno ny trano izao dia midika mazava fa manana olona ny mpanohitra, ary efa feno RMDM na mpanohitra hatreny anelakelan-trano. Firedonana ny iram-pirenena no nanombohan'ireo mpisaika ny fotoana. Taorian'izay dia niroso tamin'ny fotoam-pivavahana. Nafonja ny afatry ny mpitandrina izay nifantoka tanteraka mahakasika ny fitiavan-tany razana ary mifandraika amin'ny indrindra amin'izao fokoanandona nataony RMDM izao. Hoy mantsy izy hoe fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay. Zao mivolazana voasoratra amin'ny Korintiana 2:20 ka hatramin'ny 20 aminaran'ny Tompo. Mpanompon'i Kristy va izy miteny tony olona verisaina mihoatra noho izy aho amin'ny fisasarana manatombo amin'ny tranomaizana matetika kokoa, zany hoe nampidirina pontra zany, amin'ny kapoka be zay efa tsy izy, amin'ny fahafatesana matetika da n'le koma zany torana mihitsy rehefa kapohany. Indimy aho no kapohany jiosy iny 7 latsaka ray avy, 7 latsaka ray firy, 7 ampitomboina 5 karavasy. Intelo aho no kapohina tamin'ny hazo, indray maka toram-bato, intelo vaky sambo, indray alina nitoera tany amin'ny lalina, nandeha matetika saky nitaloza tamin'ny ono, saky nitaloza tamin'ny jiolahy, saky nitaloza tamin'ny tongo tamin'ny namako, saky nitaloza tamin'ny jenitrisy, saky nitaloza tamin'ny tanàna aho, saky nitaloza tany anefitra, saky nitaloza tamin'ny ranomasina aho, saky nitaloza tamin'ny ralasandoka, tamin'ny fisasarana sy fikelezanainy, tamin'ny tsy fahitahatory matetika, tamin'ny anoanana sy netaeta, tamin'ny fivadikanana matetika, tamin'ny hatsika sy ny fitanjahana. Afa-tsy ireo zavatra ivelany dia mbola nisy zavatra nahazo akoho isan'andro ny fihina ny fiangonan'Andriamanitra. Mafy zany, torana indraindray, ary nahazo fijaliana sy kapohana nahatonga azy teo amin'ny fitoriana filazantsara sy nesana. Inona loatra re nahatonga azy? Raha itsika zany zao zany dia elako ty fa efa afaty aho zany ray dia tsy ahavitan'io ka fa mandraky ny amoniny aiko eo anatrehany zany asa ampanaovan'ny tompo azy zany. Zava-dehibe ry havana na dia atao izany fanenjehana, tao ny zavatra nanahirana kanefa dia mbola nitoro ny filazantsara ihany izy. Izany no teny fampaherezana sy afatra nataon'ny mpitandrina nandritra ny fanokafana ity fokoanandoha ity. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe inona tokoa moa no tsy nataon'izao fitondran'izao any filoha Marc Ravalomanana? No potena sy nidorana ny orinasa izay natsangany, izay nampiasa vahoaka maro, vokany betsaka no very asa teto amin'ny firenena. Manginy ny fidangan'ireo kojakoja ilain'ny vahoaka amin'ny andavanandro satria isan'ny mpamokatra izany ireo orinasa ireo. Etsankilany ireo ambatahora sy ny sotasota atao aminy, isaky ny mihetsika na mijoro ny tanindrazana izy. Iarahantsika mahita foana nefa fa mbola mijoro hatrany izy ary miaro mandrakariva ny tombotsom-bahoaka. Iarahany rehetra mahita ny fitokonana etseroa noho ny vidim-piainana, ny tsy fahaloavan'ny fanjakana karama intsony. Ankoatra izay, ny tsindry azo lena maro samihafa noho ny fanarora-tapahefana ataon'izao fitondran'izao. Hoy mantsy ny filoha Marc Ravalomanana hoe fafaly aho satria ny fitiavan'i Kristy manery ato izao tia hanavitra malagasy araka le teny teo mijaly loatra vahoaka fadiranovana nandritra izay rotona sy tapan'izay dia tsisy masoandro miratra mihitsy fadiranovana. Krizy maro sosona ny mahazo ny vahoaka, krizy ara-pahasalamana tsy nampoizina fa tonga ho azy teo le Covid-19, krizy ara-tsosialy tosika fameno sy ny vatsinja tsisy mangarahara tsisy mety efa vahoaka,
krizy ara-toekarena vokatr'izay dia tsisy afaka ny asa ny olona na voaroka na tsy navela iasa toy ny mboana dia very tamin'ny asan'ny velomany ary indrindrindrindra krizy ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana. mazava ny nambaranteo izay iza tokoa moa no tsy mikaikaika amin'izao fotoana izao amin'ny fidangan'ny vidim-piainana sofa nisy ny mpanohitra izay tariny tsy mikely soroka ho any tombontsom-bahoaka. mazava mantsy ny nambaranteo fa manana vahaolana ho an'ny fijalian'ny vahoaka malagasy izao ny tenany saingy ilaina ny fankankevitry ny rehetra satria tanyrazana iombona ny Madagasikara. izany no atao hoe olona manana fahaiza-mitarika ho etrany mantsy izy hoe dia zay mahatonga hoe mahatsapy isika rehetra fa tena ilaina dia ilaina ny fionana toy izao ary ny fitiavan'i Kristy manery anareo hoe nda hamonjy ny mpiara-belona amiko koa solo tena tonga eto dia resahako anareo iza aby ireo olona tonga eto nahatsona zany a ny antoko politika mpanohatra rehetra manerana Madagasikara ny RMDM ao anatin'ilay plateforme RMDM ny ray aman-dreny ampanahy reo zareo ny syndicat misy syndicat ao anatinareo eo ireo vondron'olona sy fikambanana tsy miankina amin'ny fomba fitantanana fahitana ny fomba fitantanana ny firenena ny firaisambolin'ny pirenena ny olona ny olontsotra zany ny mpanao gazety ary indrindrindrindrindrindra vaomaly misy olo-tena ny randrareo masovo ao anatinareo ao namena invitation izy dia zarazarainy tany hitanareo zany izy ao izy no izy sarotiny de sarotiny ny lehibe ny avy any amin'ny toerana misy azy any dia tiako resana aminareo an'izany hoe ty fivorian'tsika ty dia tena mitsiasika indrindrindrindra tsika rehetra ny vahaolana fa volavolainay sy efa saika tapaka ireo olona ny ara-vory tamiko dia tsy ampy raha tsy mihona aminareo izay raha tsy mihona aminareo a dia anao fehi-kevitra tsika efa nisy ary efa fantatra zao hoe zao namatsika ny olana efa nilaza foana hoe zay manana vahaolana fa tsy azo atao ary tsy eken'ireo mpamatsy vola sy mpiara-dia amintsika raha tsy mikondo zay ny atao hoe dialogue national zao ataotsika izao tamin'ny an'olom-bampy a na le Madagasikara action plan dia tsy maintsy nisy ny fikonondoha ny mpamatsy vola ary indrindrindrindra sika samy malagasy ireo manam-paizandreo zay no mahatonga izy hoe natao androany ny arandrehetra na eny tsara ngamba ny fanazavany teo tsy ny eto andre ny vohitra ihany mantsy no mitaraina amin'ny fidangany vidim-piainana io amin'izao fotoana izao fa hatrany amin'ny faritany mihitsy betsaka no miompon-kevitra amin'ny fanambarana izay ataon'ireo diaspora tatsila réunion fa ny fialana izao fitondrana izao ihany no vahaolana ho an'ny fireneny ity hoy mantsy izy ireo hoe tonga eto Antananarivo zany zahay avy any amin'ny faritra ny vadivavy-fitovinagna mba hiatrika nyty fikonan-doham-pirenena makasika ny toetra raha-pirenena misy ankehitriny ity zany ka manoloana an'izay zavatra zay zany zao ny teninay tsotra sy misy afa sy ny fialany ngay andro razoelona irery ihany ny vahaolana ny zava-misy zany any amin'ny faritra ny vadivavy-fitovinagna ny mpitondra rehetrarehetra ao dia miady an-tragno ino moa ny zavatra anjary amin'izany zava-misy ao zany a faharoa fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny tsy misy mandeha milonina lasa miakatra isanandro foana ny vidin-javatra ao fahatelo lasa ohatrany hoe valalatagno ny vahoaka ao efa sy tompony tegnany intsony sécurité zéro fandripalemana zany ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny sy mandeha mizotra milonina araka le resako teo dia inona ihany masaky no andrasana amin'ity firenena ity ny fanjakana sy mijery ny fahasiaragna-bahoaka manara-penitra
indray isan'andro ny raha dradradraina amin'ity firenena ity. Ino moa ny zavatra ilana an'izany? Ilaina ilay izy amin'ny ankapobeny, fa kosa amin'izao zavatra mahazo ny vahoaka zao ambaranay fa sy zavatra tokony atao lara-pamena zany manara-penitra zany. Ny zavatra mazava-dehibe nazy zany dia hoe nampiahona ny faritra 2020 eto amin'ity mpivoatany Antananarivo ity satria leo zay any amin'ny faritra amin'izay fagnitsikisana ny zony ny faritra satria ny faritra na président Andry Rajoelina fa sy Antananarivo dia gaganay zahay amin'ny faritra koa ny hosiksaina hoe tsy avy ny famasina resaka hoe varimora avy ny agny famasina hoe resaka hoe fagnomezana avy amin'ny sadek tsy mba misy avy aminay vahoaka misy zany le raha anefa le vahoaka madinika avy any amin'ny faritra tsy mba misinjaka misy zany amin'le tombosoa kely hoe basolony le tombosoa zay nataony président Andry Rajoelina. Dia faly zany natrovany Andry Rajoelina nakaty zahay tena nagnampy anazy premier tour deuxième tour nagnampy ny Andry Rajoelina fa sy faly amin'ny zavatra ataony ao Manakara zay. Manakara teneniko fa sy miteny zava-faritra hafa fa ao za mipetraka. Inona marina ao koa mpitondra fahazakana ao aminay ao Manakara magnano zavatra tena hoe ambonimboniny ataony ety amin'ny national nataony ao amin'ny gouvernoura sy ny rehetrarehetra fagnitsikisana ny zon'ny vahoaka madinika. Tonga eto Antananarivo zay avy any Tomasina miatrika an'izao satria marary sy mangiry firy ny fiarahamonina, marary ny isatokantrano, tsy mijery ny maha-olona ny olona tsony ny fitondram-panjakana fa manao zay saim-pantany amin'izay zavatra tiany atao sy reharehany. Izay ny mahatonga anay makaty hiteny ary angataka amin'izao fotoanandoha zao ny andinihana zavatra matotra sy voapetraka tsara dia ny fitakiana hoe andao na hatrany amin'ny fotoanandoha pirenena raha tsy maninona andao isika ametraka ary anao zay atongavany malagasy rehetra ikondoha ary ametraka hoe tsy manaiky fifidianana inona eto Madagasikara raha tsy efa matafapetraka lalam-panorenana vaovao itsika. Ny fototra iangan'ny politika dia ny lalam-panorenana araka ny voalazany ray aman-dreny teo. Zany hoe rehefa misy lalam-panorenana dia aleo lalam-panorenana itambarany rehetra ka atao alohan'ny fifidianana rehetra zay atao zany fa tsy atao arinana fifidianana ka misy filoham-pirenena lany mampanao an'izany satria raha ny filoham-pirenena lany mampanao ny fanovanany lalam-panorenana dia zary ho ataony amin'izay mametimety azy. Zany hoe manao fifidianana lalam-panorenana neutre zay ikatsahana fandrosoana sy fanamavanana ho an'ny vahoaka malagasy amin'ny zavatra menjady aminy amin'izao dia zay ny atsonany rehetra zany ary mitondra an'izany aty izahay. Ya naresy lahatra ny tsy fetezany zavatra eto amin'ny firenena dia resy lahatra ako anohatra ny zavatra tsy mety ka na iza mitondra rehefa tsy mety dia tsy mety dia resy lahatra fa mila ravana izao fitondrana zao satria tsy mahomby ny tetitety faritra ihany ny tenako dia mahita amin'ny fiainana any ambanivohitra rehetrarehetra any eto amin'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra na ny elakelan-trano any sahirana ny vahoaka malagasy tena sahirana tsisy tsy mikaikaiky amin'izao fiainana zao ravana ny fitondram-panjakana ravana daholo ny solombavam-bahoaka ny sénateur ny ACC zay ny vahaolana hitako hanatsara ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Raha nisy fitondranana nanavintana indrindra ho amin'ny fampisehoana fahaizana mitantana sy traikefa ananany dia ity fitondrana mijoro ity. Tsy azo dia tsy hita mantsy ny antony natonga azy ireto amin'ny fitondrana fa osoka sy alabato. Na dia hitam-pirenena aza nefa izany alabato tamin'ny fifidianana ireny dia nandefitra ny filoha Marc Ravalomanana izay mpifaninana farany taminy tao anatin'ny fihodinana faharoa satria noho ny fitiavan-tanindrazana. Indrisa nefa fa roa taona nitondrany ny fitondrana izay napetraka tamin'ny osoka io dia latsaka anatin'ny fahantrana ny firenena, krizy ny fiainam-bahoaka, ny arikarena fahobe tsy mitsahatra mitotongana, ny vidim-piainana tsy mitsahatra miakatra. Ireo rehetra ireo no mahatonga ny mpanohitra nanao ny fikônan-doha mba hanomezana fahafahana maneho hevitra ho an'ireo any amin'ny faritra. Ity mantsy no faneho-kevitra izay nataony mpitarika nandritra ity fakakevitra ity. Matoa isika tafavoreto androany dia mampiseho ny fahavononana
ary milaza miara-mahita ny tsy fandehanany raharaha eto amin'ny firenena. Ka ity dia mankahery atsika rehetrarehetra ety am-piandohana aharitra n'izany fotoana zany hatramin'ny farany ary mba tena andray anjara mavitrika tokoa ane ary ahita vahaolana zay hitondrantsika vahaolana amin'ny firenena satria tena iaraha-mahalala ny fahasahiranana ny fahantrana zay lalova ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Manitsakitsaka ny lalam-panorenana ny firenentsika amin'izao fotoana izao ka raha manitsakitsaka ny lalam-pandrenana tsy misy ny firenena, saritsariny fotsiny fa tsy misy firenena zany. Ny ahatongavantsika eto dia politika, ataontsika mazava ny atao hoe politika fa tsy fitadiavan-tsisa fa ny tena politika navotana amin'ny firenena. Ao anatin'ny politika no mamaritra ny tondrana ny firenena amin'ny zavatra rehetra hitariana azy, fa raha politika oeraoera tompoko dia lavitra ny lalana, tsy vita ny kisarisary ny fitondrana firenena. Tsisy firenena satria ny mifiazy lalana, ka rehefa tany tsy tandalana dia sarotra ny mifampifehy, ko dikan'izay dia tsy hifampifehizantsika dia samy manao ny ataony. Fa ritsy makaty dia sasany makary dia avelao hifampitady amin'ny tsy tandalana eto tsika, ka zay manan-tsaina no mivondrona sy mieritreritra manao fikaonandoha mba hieritreritra hamerenana an'izany tany tsy tandalana zany. Ireo no famtinana ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Fahantram-bahoaka, fanitsakitsana ny lampandrenany, fanaparam-pahefana sy ny maro hafa. Milaza ny mantsy ny mpitondra, fa mihisatra ny fampandrosoana sy ny fiainam-bahoaka noho ny valanaretina Covid-19. Kanefa dia izy ireo ihany no mirehare, fa nahavita kianja manara-penitra maro samihafa sy fotodrafitrasa maro samihafa na dia teo aza ny amehana. Mifanipaka ane izany fanazavana izany e. Izany mantsy dia midika fa tsy misy raharahin' ireo mpitondra ireo ny sosialim-bahoaka. Izany no mampitombo ny mpanohitra hatreny anelakelan-trano, andraikitry ny mpanohitra ny mitsikera sy ny manitsy ny fitondrana amin'ny fitantanana tsy mety, ary ny fikonan-doha tahaka izany no ilaina satria azahoana ny hevitra avy any fotony. Ny mpanao politika dia mpanao politika, fa ny vahoaka ihany no tompo-teny farany amin'ny fomba hitondrany ny firenena sy ny fanapahan-kevitra ho raisiny amin'ireo izay nampindraminy ny fahefana. Izay zany no tena mitsinjo vahoaka sy tena miaraka amin'ny vahoaka eto, fa ahoana mariny. Ahoana mariny.